dia tonga soa atao anatin'ny fandarana meteo indray tsika manolotra ny araba tompokilasy tompovavy. Ahitana rindrin-drahona atao amin'ny faritry ny lakan-dranon'ny Mozambika ato izay manatona ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara ary manome vahana ny rivotra avy any avaratra. Vokatra izany dia hisy oram-baratra ny faritra maro eto Madagasikara atao anatin'ny 420 ora ho avy. Iverina ho maina kosa ny andro aorian'izay afa-tsy any avaratra sy avaratra andrefana nosy ihany no vinavinaina hisy oram-baratra ny tolakandro sy ny alina. Ho amin'ny rapitso alakamisy faha 7 ny volana novambra 2024 azo amin'ny maraina dia anorana tandrifin-drahona any Anosy sy Sambranoandy andrahona kosa fa mety arahana orana tandrifin-drahona ny faritra atsimo andrefana Anosy Androy ny ilany andrefan'ny Avoatany ny atotany ny faritry Boeny sy Melaky. Anorana tandrifin-drahona mety andalo kosa any amin'iny distrikta Taolagnaro iny. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia anorana tandrifin-drahona mety araha kotroka Anosy Sambrano any mahazo any Sofia sy amin'ny faritry ny Avoatany ny Menabe baratra kosa aty atsimo atsinanana sy Taolagnaro ny amin'ny faritra sisa dia hifandimby ny Rahona sy ny Masoandro. Mahakasika ny taremarika ny maripana indray dia ahitana fidinana izany indrindra ny amin'ny tolakandro ety amin'ny faritry ny Avoatany sy morontsiraka atsinanana. Ny amin'ny morontsiraka atsinanana izao ny tontolo andro dia 20 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny ety amin'ny faritry ny Avoatany kosa dia manodidina ny 19 hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny morontsiraka andrefana no ahitana ny mafana indrindra 19 degré Celsius any amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Gasikara iny. Ho amin'ny zoma faha 10 ny volana novambra 2024 indray dia ho maina ny ankapobeny ny andro. Saika manerana ny Anosy afa-tsy ny any amin'iny faritra avaratra iny no hisitraka ny orana tandrifin-drahona mety araha kotroka, mety hisy orana tandrifin-drahona andalo ihany koa ny any amin'iny faritra Melaky sy Bongolava iny. Ny ankoatr'izay moa dia andrahona na andrahona vitsy ny andro. Ny maripana indray dia somary ahitana fiakarankely ny maripana ambondrindra andeha ho jerentsika ny atsipiriany any amin'ny faritra avaratry ny nosy any mandina 12 hatramin'ny 430 degré Celsius. Ny aty amin'ny faritra atsimo nanana sy atsimo andrefana dia elanelan'ny 9 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ny aty amin'ny Avoatany ny ambandrindra dia 15 degré Celsius. Ho amin'ny andron'ny sabotsy faraka 12 ny volana novambra 2024 indray dia saika ho maina ny andro eto Madagasikara afa-tsy amin'iny faritra avaratry ny nositsika iny, izany hoe ny faritra avaratra andrefana no ahitana orana tandrifin-drahona mety araha kotroka. Ny ankoatr'izay dia andrahondrahona na hifandimby eo ny Maloka sy ny Mibalika. Mahakasika ny maripana indray dia somary ahitana fiakarana be ny maripana ambony indrindra. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao dia mananika hatrany amin'ny 40 degré Celsius no ambony indrindra any amin'ny faritry Melaky sy ny manodidina azy iny. Dia hatreo indray ny meteo antsika ho amin'ity alina ity. Aza donona hatrany ny manaraka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ao amin'ny pejy Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro sy ao amin'ny trankala www.meteomadagascar.mg. Mandra-piona tompoko.